Namoaka fanambarana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa mana any Toamasina izay orinasan'ny fianakaviana Ravalomanana. Araka ny ao anatin'ity fanambarana ity dia misy ny manararaotra mandroba ny orinasa amin'izao fotoana izao, manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana ara-mofo izy ireo. Maneho ny alahelo ary manao antso amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny tompon'andraikitry ny orinasa ity koa noho ny fandrombana mitranga ao amin'ny mana na ny minoterie ao Toamasina. Andraikitry ny fanjakana moa fanambarana navoakan'izy ireo ny miaro ny orinasa noho izy efa nalain'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Araka ny fanazavana dia fananan'ny orinasa ity koa ny orinasa mana izay miorina ao amin'ny seranan-tsambon'ny Toamasina. Tsy mbola nandray fanapa-kevitra ny raisin'ny tompo mipetra-bola hatramin'izao ny amin'ny mety hivarotana na hampanofanany orinasa ho ny fanambarana. Taorian'ireny zava-nitranga tamin'ny taona 2010 dia nalain'ny fanjakana malagasy ity orinasa ity ary natao sosele hatramin'izao. Nilaza nefa ny fanambarana fa misy mandroba amin'ny fitaovana ao anatiny. Manay ny tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa ity koa sao anaradinina anjohan'ny orinasa topy ihany koa ity orinasa ity. Voalaza mantsy fa voaroba tanteraka ary tamin'ny andro atoandro ny nilatsahan'ny mpandroba nitondra kamion tao amin'ny ity orinasa topy ity. Notsahivy fanambarana fa voafaritra mazava ao anatin'ny sordalana araka ny anjin'ny fahenina amin'ny 20 ny toko misy ny onitra ho an'ireo rehetra izay niarambona tamin'ny indrarana fana nitranga teto amin'ny firenena tamin'ny taona 2010 iny.